Miarabantsika tsereray avindray tratra izao lakamisy maraina fa 5 volana jiona izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahasoavany sy ny famonjam-pony ary misaotra azy hatrany amin'ny fitantanana ny fiainantsika tsereray avy. Alohan'ny dirantsika ny mofinainana io dia vavaksika. Tompoandriamanitra eo mbola vempisoranao zay ny amin'ny fitiavanao zay aposako aminay mandrakariva. Misaotra anay koa zay mamaly vavaka ary mitsinjo sy mitady izay ahasoanay. Misaotra anao koa miaro ny ankonina tsirairay avy ary mitondra anay amin'ny fahamarinana. Mangataka aminao mba hiteny manoloana anay amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aza manararoatra ny fahavoazan'ny hafa. Nalaina amin'ny Deutéronomie 7:27 manao hoe aza manao fitsarana miankatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary aza maka ny fitafian'ny mpitondra tena ho tsatoka. Amen. Tsy eken'ny soratra masina ny isian'ny sokajin'olona izay azo harena amin'ny alalan'ny famoretana sy ny fampijaliana ny hafa. Mampianatra antsika izany hametraka ny tenantsika eo amin'ny toeran'izay mifampiraharaha amintsika na eo amin'ny asa manjarantsika rehetra izany. Tsy hijery fotsiny an'izay mikasika antsika fa mba hijery koa izay mikasika ny hafa, izay manararoatra ny fahorian'ny hafa mba hanasoavan'ny tenany na izay mitady tombotsoa ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny fahalemen'ny hafa na ihany koa amin'ny alalan'ny tsy fahaizan'ny hafa dia mpandika ny fitsipiny. Aza manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary aza maka ny fitafian'ny mpitondra tena ho tsatoka hozy izy raha mpisambin-javatra namanao ianao dia aza miditra ao an-trano handray ny antoka aminy. Mijanona eo amin'ny ala-trano ary ny lehilahy izay nampisamborinao no hamoaka ny antoka ho aminao eo amin'ny ala-trano ary raha malahelo raha lehilahy dia aza tananao miloka alina ny antoka. Raha maka ny lamba namanao tsatoka ianao dia hampodinao amin'izany raha mbola tsy milentika ny masoandro fa izany ihany no firakofany. Ka inona no entiny mandry ary raha mitaraina amiko izy dia ho henoko fa mamindra fo aho. Izany ao amin'ny Deutéronomie 4:20. Hoy ihany koa ny Levitikosy manao hoe aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana na amin'ny fandanjana na amin'ny famarana, aoka tsy hisy vato mahery sy reraka ao amin'ny kitampinao, aoka tsy hisy famarana mihoatra sy latsaka ao an-tranonao. Mizana marina, vato marina, efa marina, ina marina no ho tananareo. Hoy ihany koa ny Matthieu 5:5 manao hoe omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Misambotra ny ratsy fanahy nefa tsy manonotra fa ny marina kosa mamindra fo ka manome. Dia mbola manomafy an'izany ihany koa ny Isaia manao hoe manolora saina, manome zarariny, ataovy tahaka ny alina ny alokao na dia amin'ny atoandro mitatao vonana iny aza. Afeno izay voaroka ary aza seho izay mandositra. Aoka hitoetra ao aminao izay oloko voaroka ary aoka ho fierena ianao mba tsy ho azon'ny mpanjingana izy. Ny drafitry ny fiainana izay omen'Andriamanitra ny Israely dia nitendrena ho lesona azo tsapahitana mihitsy ho an'ny olombelona rehetra. Raha piarina manko ireo foto-kevitra ireo dia ho afo manao ahoana re ty tante fa tokony hitondra tahaka ny mpirahalahy tokoa isika. Aoka hitsinjo ny hafa mandrakariva ianao na eny amin'ny tontolo manodidina anao na eny amin'ny toeram-piasana ka tsy hanararoatra na ny vahiny na ny kamboty fa handray azy ireny ampatokiana sy ampitiavana. Amen. Raha eny malala tsara indrindra an-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay tompo mba ho ampianarina ao hatrany ka tolory fo matoky anao
reny koa ampianaro zay ay anjampanjaka ny marina sy ny hitsiny zay avy aminao aminaran'i Jesosy amen. Piaro